Katoka tsara ny amin'ny valora riva manaritra ny araba tokolasy topoko vavy midika zany fa tonga ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Falitafaraka aminao indray zay amin'ny takariva ity Asanjakandriamanana no miaraka aminareo anatin'ny minitra maromaro anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao. Manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny akon'ny lozam-pifamoivoizana izay nanao sesilany tamin'ny andron'ny omaly nazahoana akom-baovao zay hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny andindin'ny vaovao io. Ny fanapahan-kevitra noraisina ihany koa dia efa notanterahan'ireo tompon'andraikitra eo anatrehan'izany zava-misy ny varabohitra itoseny ny fisian'ny lalan-dratsy izay mampikaikaiky anymponina dia hotanterina amintsika ihany koa zany. Manoloana ny lozam-pifamoivoizana izay niseho tamin'ny andron'ny omaly dia nisy ny andian'olona nanao fihetsikehtsehana teny Ambohijatovo teny nitaky ny andraisan'ny tompon'andraikitra avy amin'ny tanatohatra samihafa fanapahan-kevitra na ihany koa fepetra ireto andian'olona ireto. Toerin'izy ireo ny tandrevaka ataon'ny mpitatitra tsy eken'izy ireo ihany koa ny kitoto ao anatin'izay tontolo ny asany ny fitaterana izay. Sy ny andrela fa dia nandray fanapahan-kevitra vetrany ny ministeran'ny fitaterana ny sekretera jeneraly miadidin'ny zandarmaria pirenena ary ny tompon'andraikitra ao anatin'ny ATT manoloana ireny loza omaly ireny. Tapakary fanosaziana tsy asa mandritra ny 10 andro ny fiara-pitatitra ao anatin'ny kooperativa Fifia be izay nanatanteraka ilay ataontsika hoe lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalan'ny Diginy sy ny zotra Soamira izay nisehoana ilay loza ihany koa tany tanàna ny mahitsy tany. Andian'olona maro no tazana tetsy Ambohijatovo androany manohitra tanteraka ny fatiolona izay nisesy omaly vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Taony namoy zanaka ary taony namoy vady, havana ary ray aman-dreny. Mitaky ny andraisan'ny tompon'andraikitra maefa fepetra enjana amin'ireo mpitondra fiara fa indrindra ireo fiara-pitatitra taksi be izy ireo. Ny baribary tamin'ny sora-baventy ny hoe leo fatiolona, leo fitohanana, leo toetra jilamboto. Fotoana izao ijerena ny kolikoly any amin'ireo sapan-draharaha misahana ny fitaterana. Eo ny mahakasika ny vizity teknika izay saripady tokoa amin'ny fijerevana ny mahakasika ireo fiara. Ao ihany koa ny ao anivon'ny mpitandron'ny filaminana izay misahana ny fanaramaso, ny fifamoivoizana sy ireo mpamily.